Raba toboko lafinaritra toboko vavy amintsikitsikina indray no erana amintsika amin'ity takarivan'ny alarobia 12 ny volana jona 13 ity ary manasantsika ny tokantrano ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalambo vao amin'ny teny malagasy atao fahita lavitra Mat TV ny isan'ny vaovao entina amintsika amin'ity takariva ity ary eo amin'ny tontolo politika ny fanolokevitra samihafa nateraka ilay sosokevitra nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta mahakasika ny fanoloana ny filohan'ny teteza mita eo ihany koa ny mahakasika ny congrès izay nitanterahany antoko Aremata amin'ity androandroany ity ary ny fanamariana samihafa ny ray volan'ny ankizy dia ny volana jona izany. Tontolo politika avy hatrany aloha no etsika isantarana ny fampalalambo avao anisan'ny andrasan'ny rehetra fatratra amin'ity herinandro ity ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC araka ny fantatra moa dia anatotosa fivoriana goavana zareo amin'ity faraparan'ny herinandro ity. Nahemitra ny sabotsy 10 jona ho avy izao ny fivoriana tampon'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC izay andinihana ny raharaha Madagasikara. Araka ny vaovao mari-poitra voaray dia fanapahan-kevitra entitra no raisina amin'io fivoriana io. Raha ny fanazavana dia tsy fanalavitra ny fanambarana izay navoaka ny frantsay farany teo ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny SADC amin'io fivoriana io. Raha tsy ahivina, ny fitondrana frantsay dia namoaka famaizana tsy fanomezana viza ho an'ireo sakana amin'ny famanan'ny krizy sy firosoana amin'ny fifidianana. Anisan'ny voakasika izany ny kandidat telo, ny amiraly Didier Ratsiraka, Andriamatoa Andry Rajoelina ary Ramatoa Laura Valomanana. Raha nantaniana ny mombamomba io famaizana io ny ambasador frantsay miasa Simono eto amintsika androany dia nisafidiny tsy haneho ny hevitra aloha ny tenany. Raha mbola tsy namaly mikasika io famaizana nataon'ny frantsay io ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina sy Ramatoa Laura Valomanana. Ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka kosa dia namaly io fanambarana izay nataon'ny frantsay farany teo io androany ary nilaza fa ny tenany sy ny fianakaviany dia mizaka amin'ny famaizana. Satria tsy maintsy mitsabo tena any Paris, any Frantsa isaky ny tapabolana ny vadiny nanomboka ny taona 5,790. Everin'ny amiraly Ratsiraka ihany koa fa ny CES ny tokony faizina raha misy ny fahadisoana nataony fa tsy ny kandidany saziana ary nosoritany fa ny fanapahan-kevitry ny CES dia tsy azo idivirana ary tsy azo ivalozana. Raha tsy ahivina, ny SADC sy ny vondrona afrikanina dia nanamafy tamin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo farany ny tokony hikisahan'ny kandidat telo amin'ny fifidianana. Na dia nisy anefa ny fangatahana samihafa nataona andrim-panjakana sy vondrona samihafa dia nanamafy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny tamin'ny 3 Mey 2014 ny CES taorian'ny fanapahan-keviny ny herinandro lasa teo. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny fivoriana tampon'ny filoham-panjakan'ny SADC izay ho toto saina ny 12 jona ho avy izao any Maputo, renivohitra Mozambika.